Fa eo amin'ny tontolon'ny fambolena kosa mitohan-trano moa ny ady atao amin'ny andiam-bahalala izay ataon'i Madagasikara amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena ary naomby raha araka ny fantatra ny antso natao teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria raha no vinavinaina $2.20 moa no vola ho azy hoentina indrindra iadiana amin'izay andiam-bahalala izay dia mihoatra no izay no fantatra fa azon'ny Madagasikara raha antsika avy hatrany ara-moa ny fanadihadiana. Naomby ny antso izay nataon'ny ministeran'ny fambolena tamin'ny sehatra iraisam-pirenena sy teto an-toerana tamin'ny famatsim-bola no manana ny ady amin'ny andiam-bahalala. Araka ny tatra izay nataon'ny ministra ny fambolena Andriamatoa Roland Ravatomanga dia maro ny namalo ny antso. Raha $2.20 nangatana tamin'ity taona ity entina miady amin'ny andiam-bahalala hatramin'ny taona 2024 dia mihoatra io vola io no azo. Azo ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana malagasy marina fa kely ihany hoy ireo mpanaraka vaovao sy ireo mpanaraka ny ady amin'ny vahalala satria $2 miliara ariary nefa kosa dia samy teny fa ampy ary efa anomboantsika ny ady amin'ny vahalala amin'ny fomba mavitrika kokoa ary amin'ny fomba mahomby kokoa izany vola zany. Nefa kosa ny tena zava-dehibe dia amafisika eto fa efa vita soni ny famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Efa vita ny sonirangom-poya ny fanampiana avy amin'ny vondrona eoropeanina izay ny banky iraisam-pirenena $10 ny avy amin'ny vondrona eoropeanina €10 ary mahafaly akoho mampandeha eto fa avy amin'ny FIDA Fonds International de Développement Agricole dia efa eo am-panatanterahana ny dinika farany izahay miaraka amin'ny FIDA zany nefa dia sahako ambara sady fa manodidina ny $10 ihany koa zany. Ny vaovao farany izay entiko mampahery an'ireo tantsaha namany sy ny vahoaka malagasy iray manontolo dia misy koa fanomezana ho afa-tsy filaminam-bola-tsony akory $10 mahery kely mety hahatratra $4 azy mbola atao mondinika avy amin'ny serve sampana iray CERF avy amin'ny sampana iray ao anatin'ny banky iraisam-pirenena zany. Mba hisian'ny mangarara sy fampitokisana eo amin'ny mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena ny vola rehetra amin'ny ady amin'ny andiam-bahalala dia ny FAO sy ny ministeran'ny fambolena ny miara-mitantana ireo ary tsy misy ny manapa-kevitra irery ao anatin'izany araka ny nambara minisitra. Andeha amin'ny atsakany sy andafa ny famatsim-bola ahafahana mividy fitaovana samihafa. Ao ihany koa ny fanafody simika, biolojika entina nohizana ny ezaka amin'ny ady amin'ny andiam-bahalala izay tanterahana ao anatin'ny fikajiana ny tontolo iainana mba hisian'ny fambatosona maharitra.